Hitra amin'ny baolina halavalava isika somary mbola mangingina daholo moa ny fifananana ofisialy amin'izao fotoana izao. Eny anivon'ireo fikambanana sy ny fokontany isan-karazany ireny no tena mandeha raha ny taranja rehetra anisan'izany ny teny Anosizahateny. Ho an'ny fikambanana mpity fanatanjahantena eny amin'ny firaisana fahaefatra iny moa no topomarika amin'ity fananana ity eny amin'ny kianjana Anosizahateny andraisan'ireo filevana ao anatin'ny firaisana fahaefatra ihany ka lalao maromaro no tanterahana tamin'ity faran'ny herinandro ity noho ny aratsin'ny kianja nefa dia nanapa-kevitra ny mpikarakara fa dia nasipo hanamboarana izany kianja izany ka dia efa milalao amin'ny bozaka ny mpilalao amin'izao fotoana izao. Niditra teo amin'ny andro fahatelo tamin'ity andro alahady ity ny fananana fedina ho tompon'ny amboaran'ny firaisan-kina ao anatin'ny firaisana fahaefatra ho an'ny taranja baolina lavalava izay andraisan'ireo kleba amin'ny faritra firaisana fahaefatra iny ahitana ny divizionna faharoa, ny divizionna fahatelo ary ny divizionna voalohany. Omaly sy androany ary dia lalao maromaro no tanterahana tamin'izany. Ity arahantsika amin'ny sary ity dia ny fihaonana eo amin'ny divizionna faharoa izay hikatrohan'ny FTV 15 mikatroka amin'ny RC Zami manao akanjo mavo, manao akanjo fotsy moa ny FTV 15. Nisaraka Atsahala samy tsy nisy nitoko telo ny rotota tamin'ity fihaonana ity. Hita ho manano sarotra ary tsy dia ahitana endri-dalao firy ny faratsin'ny kianja eto Anosizato kanefa na izany ary dia miezaka hatrany ireo tompon'andraikitra manamboatra ity kianja ity. Teto aloha dia tena mahafinaritra mihitsy ny fizotry ny tournoi rehetra izay nataonay ny fair play manjaka tsara ao anatin'ny fankafizana anazy koa ny olona ety amin'ny manodidina dia nizotra tsara ny lalao. Nisy ny fangatahan'ireo filevana izay tapay anjara iny izay fangatahan' izay dia afaka nanome fahafapo azy ireo ve nareo? Ny fangatahan'ny mpilalao tsirairay avy izany dia le hoe tsy zakanay mihitsy milalao anatin'le ranom-potaka sy le rano ety amin'ny terrain satria le terrain izany tena ratsy dia ratsy mihitsy. Dia teo izany ny fikambanan'ny fanatanjahantena eto amin'ny firaisana fahaefatra nandray andraikitra mihitsy nandray an-tanana amin'ny fanamboarana ny terrain eo amin'ny fambolena amin'le bozaka sy nanaovana kanal manodidina ny terrain mba hitrohan'le terrain le rano miangona dia nametraka bozaka izahay. Hatreto izany efa nisy ny zavatra nataonay mbola tsy feno tanteraka le izy kanefa efa miezaka izany izay ary eo indrindra ny ilavanay fanampiana amin'ireo malala-tanana rehetra izay mba vonona ny anohananay eo amin'ny fanamboarana an'ity terrain ity. Ary amin'izay fangatahana fanampiana ho amin'ny malala-tanana rehetrarehetra izay izany dia isaoranay manokana aloha hatreto satria misy amin'ny monsieur le secrétaire Kotina Andrasana Gilbert izany no olona voalohany indrindra nanohana ny antsonay dia isaorana anazy manokana izany ary mbola mangataka an'ireo malala-tanana hafa izany mbola hiaraka aminay hiary salama izao fanamboarana ny terrain izao. Toy izao kosa ireo vokatra hafa tamin'izany fananana izany ihany ho an'ny divizionna faharoa ny FTA 2 sy ny FTVA Ananosibe nisaraka Atsahala 7-0. Ny ISA 17 sy ny FTA Ananosibe koa dia nisaraka Atsahala 13-0. Ny 15 Oma divizionna fahatelo kosa indray io dia nandresy ny US TAM tamin'ny isa 2-0. Mbola hitoy amin'ny faran'ny herinandro izao ny fananana ao anatin'ity fedina ny amboaran'ny fankatiavana ho an'ireo filevana ao anatin'ny firaisana fahaefatra ity.